fotoana rovolana latsaka zay mba nipetrahanay fa amroa maraina foana vao matory efa tena enika anay zany la frantsa manontolo hatrany farany avaratra ka hatrany farany atsimo hatrany farany atsinanana ka hatrany farany andrefana ary atoato raha zao rapitso anatsinanana sitrapon'andriamanitra dia mbola ho an'ny Nancy dia amin'ny Larby mbola ho an'ny Toulouse dia alaivina samy eritseritra am'izany ny faravirana zany toerana zany fa tena lavitra dia lavitra dia matsapa tokoa fa dia ny tompony mamiery ka dia tena mitsangana mandroso fa tena matsiaro ny tenin'i Jesosy mihitsy manao hoe aona moa zy ny tenin'ny tompo mety ano zy ny fanahy fa nofony tsy manan-kerika ny nofony mitoreraka ihany fa ny fanahy dia tena mahery nefa izany izy nefa tsy nitaraina aminao ny lazany zany fa zay mpanompon'andriamanitra tokony fianarana amin'ny lafiny rehetra amen tsy mamporisika anao fotsiny zay manomezaka nefa zay tsy anome tsy miteny aminao fotsiny zay taovy zao kanefa zay tsy manao fa ny zany dia mpitary baty filambavy zay fa matoa zay miteny aminao hoe ataovy zao satria nasain'ny tompony ataonay dia zay aloha ny voalohany indrindra manao zay nitahin'ny tompony fiainanay amen nitonan'andriamanitra ny taty aminareo tatya frantsa tatya dia araka ny tengo tia mahagaga satria moa tamin'ny fiteniny antenin'andriamanitra tao amin'ny agabe zany mitondra ny fiainay voalohany indrindra nandeha ny eran-tany rehefa tena nitoroteny tao zay ary be dia be ny olona nanen'ny tompony voninany ary faly maneo aminareo amin'ny tianabavy anak'iray zay miaraka amin'ny atya io natao hitiny ary ny ravaviny dima io ny fitaovana nampiasain'ny tompo nandefa vola 3 000 anay mivady zay mitondra anay nafahanay akoatra mividina be anay be moa zany dia zay manatoka ny be anay mivady amen fa garanay kosa sy ny volana fananitsika tamin'izany dia ny ravaviko izy io zay mpiaino anay eo amin'ny agabe radio any koro angianina koro zany zany anabavy zany ary nahazo fahasoavana koa tamin'ny alalanay zany zay ny Madagasikara ny soavimasoandro nefa betsaka ny sitrana betsaka ny afaka maro ny famatorana miva ary tena tsy mitsangamenatra zay raha ilaza aminao fa miaraka aminay Andriamanitra ary eo aminay ny tanan'Andriamanitra ary mino fa raha inonao zany ho anao afaka hitan'izany koa ianao androany tsy rapitsy fa androany amen fa miankina amin'ny tena fononao nefa miankina amin'ny tena fatokinao ary miankina amin'ny tena fanekenao izany ilaza zavatra anankitelo amitsika satria ty elo-panontaniana tsy afa misaraka amitsika hoe nahoana moa amin'ny tsy mety mahazo valim-bavaka nahoana moa ny manana olana sy ady mandrakariva toy zao nahoana moa zany tsy tena afaka tena maro sy mifiainako nahoana moa zany mandala zavatra farany tena sarotra ohatr'izao nefa zany mba olona tian'Andriamanitra ihany zany mba olona mangetahita-n'Andriamanitra ihany kanefa nahoana ny tsy mahazo valim-bavaka nahoana ny tsy manay fanasosanana nahoana ny tsy tena matsapa fitahina dia zavatra telo zany no ambarako aminao hoe inona ny antony mahatonga an'izany zavatra zany tsy mety tanteraka amin'ny fiainanao ary inoko fa mety ny ray am'irety ny eo aminao na mety izy anankitelo aza mametsina an'Andriamanitra ianao raha zany ny zavatra hita fa ianao dia natao azo valim-bavaka ianao natao andray fitahin'Andriamanitra ianao ary mazava loatra fa araka ilay tononkiratsika teo hoe ny fitahinao amitsika tokony anao embouteillage tsy ny olana ihany ny tena marina ny tokony anao embouteillage ny olana mantsonare zay ny tsy ahitatsika an'Andriamanitra hoe pastera manao embouteillage iny olako hoe ny problemako raha tsy manana olana mivadiko dia manana olana mizanako raha tsy manana olana mivady aman-janako dia manana olana amin'ny fiarahamonina tontolo manodidina misy aho raha tsy manana olana am'izany dia manana olana amin'ny fianakaviako manana olana eny ampiara mivavaka amiko mihitsy tonga foana ny olana ndraindray amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia izy anao aiza ihany ty iainako manao embouteillage aminao zany ny olana ka zany ny zavatra tanteraka
fa androany le olona iarahantsika mamaza ny olana zany androany mba afaka manao amenina ve anao tika ny amenina no tanteraka tokoany zany iarahantsika tena mamany olana fa raha ivara andray tsara zao lesy no menanao zao enao a mampiditra tsara ny teny n'Andriamanitra ivavy zaratsika eto androany ianao a de milaza marina aminao fa tsy ny olana no manao embouteillage fa ny vahaolana amen halleluja ny fanasitranana ny fitahina ny fanambinana ny fanafana ny fahasoavana anao embouteillage amintsika zany rehetrarehetra zany momba tonga hiteraka ataovy amen ny matsiary ny teny fataka ny tovaozina tonga hotahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria fatany ny sitrapon'Andriamanitra amen ka alohan'ny amakitsika tenin'Andriamanitra zany na rehetra zavatra anankitelo eto ny tsy azonao vahaolana tsy afanao mety afanasitranana sy azahoanao mandray fahagagana na ny raha emreto voalohany loha de tsy niafina amitsika tonga amitsika ny olana satria nanota isika misy fahotana ny baiboly miteny mazava tsara aza manome fitoerana ho an'ny devoly ny devoly zany tsy tonga azy teo ny fiainan'ny olona fa ny olona ny tena marina nanome fitoerana ho azy tamin'ny fomba fiteniny tamin'ny fihetsiny tamin'ny fitoratenany de napetrany teo amin'ny fiainany tao amin'ny tokantranony teo amin'ny ankonany le fitoerana ho an'ny satana tsy gaga fa tonga ny olana tonga aminao ny olana satria tsy manaiky an'Andriamanitra ianao faharoa ny tsy fahaizanao manaiky an'Andriamanitra ny tompo efa miteny aminao fa ianao manana miditra ny fonao tsy mety manaiky an'Andriamanitra ianao de tonga aminao ny olana tonga aminao ny zavatsarotsy na zany ny olona voalohany manota ary fatany fa fahotany zao iainany laloviny andehanany de tonga ny fiainany fa ny tena marina ny tsy fahaizana mandray vahaolana ny tsy fahatsapana fitahiny satria no izy nanota hoy Jesosy azafady le exemple manao hoe fatatsika eo izy fa Andriamanitra tsy miainy ny mpanota fa izay mivavaka amin'ny sy manao ny sitrapony no iainony ka raha manao zany le ota de tsy miaino anao ny tompo faharoa tsy manaiky an'Andriamanitra ianao nefa ny tompo miteny aminao hoe miakavanana fanay masina ngetra aloha fanaikavanany tsika anaika havy eo foana izy ozy ny mpanao salama ny misalama fa fito amin'ny telopolo amin'ny zato mana hoe aizanao mitsiraky ny fanahinao Jehova fa any amin'ny efitrano fanay koa de mbola any ianao na manao ny fiainany tsy torereko de mbola any ianao naiza maiza toerana misy ady any ianao tsisy afaka mandositra ny fanahin Jehova ary androany de milaza aminao ao ento ny fanahin Jehova ary miteny aminao amin'ny alalany le petit voix ao anatinao ny fanahin Jehova androany le fekely eo anatinao teny aminao amin'ny alalany feo ny fieritreretanao ny fanahy masina androany satria jiron'ny Jehova ny fanahin'ny olona zay tsy olovan'ny efitrefitra rehetra ao anaty na netsika atao teny azy hoe tsy miteny amiko Andriamanitra tsia amin'ny feo ny fieritreretantsika voix de conscience ary zay mahatonga atsika olombelona teny aleo enjeny mbo masika zay enjeniny eritseritra tsy nieritseritra ny teny antsika anao fa mifanahan'Andriamanitra ao anatinao manentsika anao amin'ny alalany feo ny fieritreretanao e ka tsy azonao mivalim-bavaka tsy hositrana amin'ny aretinao no raha vao mbola zay zavatra lolo zay ny fiainanao na ianao manoto teny ny tompo tsy miala am'le oty ianao amin'le feo kely ao anatin'ny tsainao ao anatin'ny fonao sy ao anatin'ny falanao reo tsainao teny ny tompo de tsy miala ianao de tsy azo valim-bavaka na misy zavatra ntakiny ny tompo taminao hoe anaky zao tao fosana tsy andeha am'zany tsy anao zany a de tsy azo valim-bavaka ianao tsy mety tsy hositrana amin'ny retenanao tsy hivany olanao ary andalo zavatsarotra foana ianao rezay fatelo inona koa no mahatonga atsika mety tsy azo valim-bavaka tsy mahandro an'Andriamanitra tsika
ny mpanao salamo dia miteny manao hoe soiany anapaorina izy izy mba hianarako sy tandremako ny didinao. Salamo fa 5:10 andininy fa firy izy iny fa 1:70 soiany anapaorina hitandremako ny didinao. Dia izy niteny andininy fa 7:20 Psalme 19:67 salamo manao hoe fon'olona tsy azo paorina izy tena ny asia fa ankehitriny dia mitandrina ny didinao aho. Alohan'ny zany no kotsapanao zay manatsika tony mety tsy azonao ny valim-bavaka raha tainy ka tsy mahana an'Andriamanitra ianao fa na fizaha toetra mbola tsy azonao ny valim-bavaka androany fa aoriana zao toriteny zao azonao ny valim-bavaka. Sitrana amin'ny retiny ianao aoriana zao toriteny zao satria fantatrao azonao ainao tokony ataonao manomboka androany. Amen. Voninahary vienao ian'ny tompo androany. Zavatra telo mahatonga ny olona tsy azo valim-bavaka tsy ho sitrana amin'ny retiny tsy afaka hitany voninahitry Andriamanitra mitranga amin'ny fiainany satria voalohany mety misy fahotana amin'ny fiainany tsy fony akamaminy tsy azo ny valim-bavaka tsy azo ny fanasitranany tsy tonga amin'ny fanafahana raha zay zavatra voalohany zay. Faharoa tsy mety manaky an'Andriamanitra izy na dia miteny tsy mananatra azy ary ny tompo fa tsy mety manaky ny tompo mihitsy izy tsy azo valim-bavaka tsy alay vaolana tsy alay fanasitranana ny olona takizany. Fahatelo mety tsy manan'Andriamanitra izy fa mety fizaha-toetra izan'Andriamanitra toetra azy tsy mety anaiky izany izy dia eo foana aloha mandra-panaiky ny olana eo foana mandra-panaikiny ny zavatsarotra lalovany fa androany engany anaiky amin'ny tompo ianao. Sitrako indrindra ary akataka amin'Andriamanitra androany tsisy miala-maina etsika rehetra fa samy ahita mihitsy fanomen'Andriamanitra vaolana sika rehetra. Alleluia. Ary men'Andriamanitra fitahiny sika rehetra. Asa anatiny tamin'ny fivavaka fona Andriamanitra araiky sotra raha afaka anambarany teninao ito androany efa menao ny vaolana ho an'izay rehetra toety amin'ny anaran'i Jesosy ianay vaolana izy amin'ny anaran'i Jesosy ianay fanasitrana izy amin'ny anaran'i Jesosy hita fahalakany sy trano zay marary tongety amin'ny anaran'i Jesosy. Voninahitra tokoty eo anao fiadananao ny olona kasitranao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Halleluia.